Raha manao ny tokantrano ndray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao mbola tsy maro toerana hatrany ny atmosfera amin'ny ankapobeny saika manerana ny Madagasikara ary manome vahana tanteraka ny fandalovana na ny fisian'ny orana tanidraona mety hoarakotroka izay tsy fahamarina toerana mitoetra amin'ny habakabaka any ambony tsy sakamaso an'izay atao anatin'ny 2 andro ho avy eo zany fa manomboka miena tsikelikely kosa izay na mikisaka kokoa any amin'ny tapany avoan'ny andrefana sy ho mijanona ao amin'ny tapany avaratry ny nosy any amin'ny faraparan'ny herinandro na ny zoma anoany ny maripana dia manana hiverina hiakatra ary mety hisongadina izay maripana fiakarana maripana izay any amin'ny faraparan'ny herinandro mihatrany indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimon'ny nosy izay ny mahakasika an'iny fa raha ny toetrany androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mety hisy ny orana na endrika tanivondraona indraindray ho any amin'ny faritra alaotra mangoro faritra Atsinanana Vatovavy Fidivonany ary faritra Atsimo Atsinanana atoraka izay ihany koa ny ilany Atsinanana faritra Vakinakaratra sy Amoronmania mety andraona arahina herika na orana manify ihany koa ny faritra Analamanga ny faritra Ibongolava Itasy ary ny atitan'ny faritra Melaky amin'ny maraina be fa misava miandalana ihany moa izay rehefa atoandro ny any amin'ny faritra sisa kosa dia tombanana ho maina ny andro. Raha ny piso tolakandro mbola hitoetra hatrany ny tandrivondraona izay mety ho araikotroka ho an'ny avoatany ray manontolo voakasika ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy ary ny atitan'ny faritra Sofia sy Etiana toaka izay ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorovo mety ahitana tandrivondraona mitsitoko hatrany ihany koa manakaiky ny distrika Misakarazy sy any amin'ny atitan'ny faritra Iorombe toaka izay koa ny any amin'ny Morotsiraka Atsimo Atsinanana ny nosy ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay manodidina ny 6 degré Celsius eo ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany ary tafiakatra hatramin'ny 4 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany manodidina 5 degré Celsius ny maripana ambony indrindra eo anelanelan'ny faritra Vatovavy sy any amin'ny faritra Nosy ny ambiny kosa indray indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré Celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny Morotsiraka ny faritra Melaky sy ny faritra Atsimo andrefana ny toetrany androntsika ho an'ny alakamisy mbola tombanana mitohy hatrany ny orana tanivondraona ho an'ny avoatany ny faritra avaratry Madagasikara sy ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ary ny Morotsiraka na ny faritra avoan'ny Atsinanana ny nosy iny manomboka miverina miamaina tsikelikely kosa ny andro ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré Celsius eo ny maripana ho an'ny avoatany tombanana efa misy fiakarana kosa izay maripana izay ho an'ny Morotsiraka Atsimo Atsinanana ny nosy iny mbola miakatra hatrany aloha ny ambony indrindra any amin'ny Morotsiraka ny faritra Melaka izay mihatratra hatrany amin'ny 5 degré Celsius hatrany ho an'ny toetry ny andro zoma kosa indray manomboka miverina maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro saika manerana Madagasikara ankoatra ny faritra Iboeny Betsiboka ny any amin'ny atitan'ny faritra Melaky ary koa ny ilany andrefan'ny faritra Ibongolava toaka izay ny amin'ny faritra Etiana Sava Ambatsoa sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia ireo no mety mbola ahitana tandrivondraona amin'izay andro ny zoma izay fa ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha izany raha ny maripana avo vinavina dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany indrindra any amin'ny faritra Vakinakaratra sy Mahatsiatra ambony ary ny Morotsiraka Atsimo Atsinanana ihany koa dia mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré Celsius indrindra ho an'ny faritra Nosy fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mahery ny 12 degré Celsius avokoa aloha ny maripana ho vinavina izay mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 19 degré Celsius zany any amin'ny faritra Betsiboka izay ny mahakasika an'iny fa ny tany falotondrivotra kosa indray antonony izay tany falotondrivotra izay raha ny eto Antananarivo manokana manodidina ny fetrany eo mesa avokoa ny rehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona antonony hatrany izay tany falotondrivotra izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.